Madagasikara tsika tany mahandry tsika tsy ampy antikor, tsy ampy hery fiarovana ohatran'ireo tany manan-karen'ireo, nefa ny tany manan-karena zay ampy antikor, ampy hery fiarovana, ampy régime, efa mandray fepetra daholo manidina sistanina. Efa tsy azo ivoriana ny toerana tokony ivoriana, efa misy ny tsy mamonjy eglizy na fiangonana, efa misy ny mamefy ny mpianatra tsy andeha hianatra, efa misy ny karazana projet am'reto kasibosy sy ny ohatran'izay marobe tsy voatanisa zany zay raisin'ny mesura raisin'ny am'ireo firenena rehetrarehetra zay hitatsika mampita vaovao amintsika reo. Ny zava-misy anefa de somary mampalahelo ihany satria somary tsy haiko na feno fitavozavozana diso tafahoatra itsika eto Madagasikara. Efa hiandry ny trano may ve tsika vo amoaka ny entana, na sanatria ve hoe ho atoandro fitery ronono vo hoe ilozan'ny ombo miaka ny fandehana fitondrana n'le olona mandeha eo amin'ny hôpitaly eo anosiala aminay tompoko tsy vaolana zany aminay satria efa tafiditra ao ambilany ihany le poizina fa efa napiakarina anaty sotro fa mampiditra anazy eo ambava sisa. Eto zay de manentana miantso anareo ministera ny fiarovana, ministera ny ponina, ministera ny atitana, ministera ny fitaterana, ministera ny fifandraisana na ny communication. Raisiny andraikitrareo tompoko, tsy piako eto fa ity de tsy misy resaka politika. Todika manokana aminao Andry Matofoloha, fantatrao tsara ny fiarahantsika, na de nisy ny tsy fitoviana hevitra na tonga anay tsy maintsy ny sapandalana, fa izaho hitanao am'izao de zany président national ny gasy mahitsy fijery na ny zemafy zay tsy endany, tsy anohatra, tsy anao ninina mihitsy am'izao fitondrano zao, fa ivavaka sy anampy anao atongavanao amin'ny zavatra rehetrarehetra tianao tanjona ato anatin'ity tany sy ny firenena ity. Zao kosa nefa ty zavatra ty miankina amanainy le fepetra raisy ny fanjakana sy ireo ministère reo zay tarihan'ny premier ministre Saint Christian tsy maharesy lahatra anay roatra satria ny firenena dehibe rehetrarehetra matoa manidiny ny sistanina, ireo firenena zay ampy teknôlôjia sy ampy fandrosoana sy feno ny fepetra eo amin'ny firenena reo nefa de matahotra satria efa maro ny maty betsaka ny kadavra eran'izao tontolo zao. Oka re tompoko tsy ho variny sika, oka re tompoko andray ny andraikitra anao ianao fa zay eto anampy anao.